ry havana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-kelika izay atolotra Andriamanitra atsika. Hoy ny Tompo fa Andriamanitra tsy naniraka zanaka ho amin'izao tontolo izao hanamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elony, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanaka latokan'Andriamanitra izy. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, fa voavela sy voafafa ny elikareo midy eran'ny Tompo. Ka isika hiomana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Andeha ataontsika ny hira voalahatra. Maky sy haino soratra masina isika ry havana arak'izay hita ao amin'ny Eksôdosy 7:10, ny 7:10 ka hatramin'ny 12:20. Eksôdosy 7:10, ny 7:10 ka hatramin'ny 12:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tany ny Filistina izy, na dia akaiky azy izany. Fa hoy Andriamanitra, andraho anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra moron'ny ranomasina mena ny olona, ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nentin'i Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe, hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokoty izy ka nitoby tao Etama teo an-tsisiny ny efitra. Ary Jehovah nandefa teo alohany tamin'ny andry raony raha toandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andry afo no ny alina ho fahazavana ho azy. Andehana ny andro aman'alina, dia andro raona tsy niala teo alohany ny olona raha toandro, na ny andry afo no ny alina.
Ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly eo amin'ny toko fahaenina amby roapolo ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo no anohizantsika ny famakiana ny teny. Ary tamin'izany raha nankany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny loham-pisorony. Ka noho ny ilay nitatavonana iny ny andro mpanjaka dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra. Nanelatrelatra no anodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko. Mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanindronana. Dia hoy izao, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izao ny Jesosy izay enjenao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia ny anendry anao mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Amonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao. Ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina no ny finoana ahy. Faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina, iarisankantsika mamaky an'izany ao amin'ny filazantsara. Filazantsara ny soratan'ny Jaona toko faha-1 amby 20 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-4 ambin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomason'ny Tiberiasy, ary toy izao no nisehony. Niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy amin'ny tany Kana any Galili sy ireo zanak' Zebedeo ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha narato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tao tsampokely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Ary hoy Jesosy taminy, alatsaha eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sampokely ny aratonareo, dia azo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahan'ny hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary hareny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa mpianatra sasany nandeha tsampokely ihany nisarika ny arato feno hazan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho 200 akio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita ny afinarina teo sy ny hazan-drano teo ambony ny ary-mofo. Hoy Jesosy taminy, analao hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariny eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350 ampizato, ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avy sakafo, fa tsy nisy mpianatra saina anontany azy hoe, iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy tsy avao ny hazan-drano indray. Izany no fanontelo nisehony Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iaraka hivavaka Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa mbola omenao tompo-pahasoavana, mbola omenao fotoana andrenesana hiainoana ny teninao. Mangataka ny fanahy masinao aminay tsiraray avy, mba hampangina ny feo rehetra tsy avy aminao, ka mba tena ngilatsofina izahay, tena hifantoka ary indrindra hitahiry ny teninao aty am-ponay.
ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao feno ny fanaonao masina ihany koa ka tsy ilaza afa-tsy izay afatra avy aminao dia mitenena Tompo fa volona iaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ary efa nitsangana tamin'ny maty no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny filazantsara araka ny Jaona toko 220 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 410 zay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Jaona toko 220 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 410. Fionana fahatelo nataon Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra taoriny nitsanganany tamin'ny maty ity soratra masina eto ambany masontsika ity. Any amin'ny ranomasin'ny Tiberiasy. Ny ranomasin'ny Tiberiasy dia io ihany ilay antsoina hoe ranomasin'ny Galili na farihin'ny Genesareta. Any amin'ny faritry Galili zany ity fotoana izay ionan Jesosy Kristy amin'ny mpianatra ireto. Izavy ireo mpianatra izay niona tamin'i Jesosy Kristy ireto. Ny ambaran'ny soratra masina eto i Petera, i Tomasy, Natanaela dia zanak' Zebedi roalahy. Iza moa io? Iza moa zany zanak' Zebedi io zany? I Jakoba sy John. Jakoba sy John ny ankoatr'ireo mpianatra roa hafa izay tsy isan'ny apôstôly. 7 mirahalahy zany reto olona izay niona amin'ny Jesosy teo amin'ny ranomasin'ny Tiberiasy ireto. Tsy gagitsika raha ohatra ka any Galili daholo reto mpianatra reto satria inona no antony? An'le fotoana amin'ny Jesosy. Tany le fotoana tamin'i Jesosy hoe rehefa mitsangana izy dia aiza ny fotoana? Any Galili. Dia tsy gagitsika raha ohatra ka hoe any Galili ny ankamaroan'ny mpianatra niona sady niomana ny amin'ny fionana amin'ny Jesosy matetitetika izay. Ity soratra masina ity dia milaza ny amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy ny mpianatra. Manatrika Jesosy Kristy, miseho amin'ny mpianatra Jesosy Kristy. Milaza inona amintsika ary ny fisehon'i Jesosy Kristy amin'ny mpianatra. Rehefa miseho Jesosy Kristy, voalohany hampahomby
ny asan'ny mpianatra izay, hampahomby ny asan'ny mpianatra. Andeha moa jerentsika eo amin'ny andininy fahaenina. Ny andininy fahaenina andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy taminy: Petera, fantatsika fa ny asan'ny Petera dia mpanarato. Rehefa tsy fantatro ny mpianatra hoe Jesosy hoe tena nitsangana, eto moa efa fihaonana fahatelo, dia efa nihaona voalohany Jesosy tao amin'ilay efitrano mihidy, fandroany teo amin'ilay ny fanatrehana tamin'ny Tomasy, ary ny fanotelony eto. Rehefa tsy teo ntsony ny Tompo dia ozy Petera hoe aloha andeha anarato e, ndo anarato sady efa tia tanàna ihany koa. Petera avy any Galilea, efa tia tanàna ihany dia ndo mba anarato. Dia ozy reto namany reto hoe aloha koa zay mba hanaraka anao. Dia lasa ireto namany reto nanaraka any Petera. Inona ny zavatra nitranga? Nandritry ny alina dia tsy nahazo na dia hazan-drano iray aza ireto mpianatra ireto tany anatin'ny ranomasiny Tiberiasy. Fa no ny tonga ny maraina dia niseho ny Tompo. Rehefa niseho ny Tompo ambaran'ny soratra masina eto moa dia hoe tamin'ny mazava ratsy niseho ny Tompo. Io fisehon'ny Tompo io no niteny tamin'ny mpianatra hoe alatsaho ato amin'ny sisiny ankavanana ny arato dia azo trondro ianareo, azo hazan-drano ianareo. Dia inona no nataon'ny mpianatra? Nalatsany, narahany zay tenin'ny Tompo zay. Rehefa nanaraka an'izay izy dia inona ny vokatra? Nahazo. Ny soratra masina eto dia mampianatra atsika eo amin'ny asa fiariana izay ataontsika. Hay rehefa miseho ny Tompo dia mahomby ny asa izay atao. Fa naninona ny mpianatra nandritry ny alina? Tsy nahazo mihitsy. Ny antony dia tsy teo ny Tompo. Rehefa tsy eo zany ny Tompo amin'ilay asa izay natao, iry Petera zany efa havanana dia havanana amin'ny fanaratona, fa tsy teo ny Tompo. Fa rehefa tsy teo ny Tompo, tsy nahazo na inona na inona nandritry ny alina. Fa eto vao tonga ny maraina niseho ny Tompo, ary zany fiseho ny Tompo zany dia manambara amintsika fa hanampy, hampamokatra ny asa izay ataon'ny olona. Mpianatra Jesosy Kristy isika. Dia zao ny tsarovy amin'ny asa tsika tsirairay. Inona no asa ataonao? Efa mba tsaronao ve efa nisy fotoana tena niady mafy anao tamin'ilay asa izay atao fa tsy nahita vokatra mihitsy? Sady hoe nety daholo ny zavatra rehetra izay natao, naomby avokoa ny asa rehetra izay natao. Tsarovy mandrakariva fa rehefa tsy manatrika Jesosy Kristy amin'ny asa zay ataontsika, mahita olantsika amin'izany asa zany, miteraka olana amin'ny asa fiariana izay ataon'ny olona ny tsy fanatrehan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa manatrika Jesosy Kristy Tompo, mitondra fahazavana, mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainantsika izany. Mampianatra antsika zany ny soratra masina amin'io asa izay ataonao io, asa izay hainao tena hainao io, manavanana anao io, tsara zany. Fa izao ny ampianaran'ny soratra masina atsika, tandremo sao mieritreritra hoe na dia tsy manatrika aza ny Tompo mandeha foana io, fadiso-kevitra zany. Fa ny soratra masina eto mba mampianatra atsika fa raha tsy eo ny Tompo, tsy misy vokan'io asa io. Ary zany no tokony hieritreretatsika hoe ay tokoa moa zany na dia ity asako ity aza, i Jesosy no mandamina hoe ataovy tahaka zao, ataovy tahaka zao, ataovy tahaka zao. Andeha atsika hieritreritra hoe i Petera ve dia nandritry ny alina
tsy nahita n'lay ankavisy ankavanana hoe dia tsy mbola nadatsaka rato tany ankavanana mihitsy ve izy nandritry ny alina fa naninona ny tsy naomby satria tsy nanatrika ny tompo fa rehefa manatrika ny tompo na ankavanana io na ankavy io dia maninona moramora dia mahomby manamora ny fahombiazan'ny asa izay atao ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Rehefa manatrika ny tompo manome toromarika manaraka izany tsika dia mety ny asa indraindray tokoa mako manatrika ny tompo efa mba miteny amintsika hoe ihany hoe ity no atao fa inona no ataotsika tsy manao tsika zany koa zany mbola mpianarin'ny soratra masina atsika eto hoe ay amin'io asako io enona ny tenin'ny tompo rehefa miteny ny tompo hoe eto ny mety amin'io ity no mampahomby ny asa ataovy zay fa rehefa manaraka an'izay tsika dia mahomby ny asa izay ataotsika. Ekeo handamina ny asa ataonao Jesosy Kristy avelao Jesosy Kristy hiteny amin'io asa izay ataonao io aoka tsy heritreritra isika hoe ny asako tsy misy idiran'i Jesosy Kristy haiko io vitako io zava-doza ho an'ny mpianatry Kristy ny fiantraika ny fieritreretan'ny olona fa asan'io tsy misy idiran'i Jesosy Kristy ny antony dia zao tsy ahita vokatra amin'ny asa izay ataony izany olona izany ary zany no mahatonga antsika mandinika ny soratra masina ary ampianarany soratra masina eto hoe ekeo handamina ny asanao ekeo handamina ny fiainanao Jesosy Kristy fa rehefa manaraka ny fandaminana ataon'i Jesosy Kristy isika dia mahomby eo amin'ny asa izay ataontsika. Andao moa mba ho jerentsika ny voalazan'ny bokin'ny Exodosy 3:17 ny andininy 7:17 sy ny andininy 8:20. Exodosy 3:17 ny andininy 7:17 aloha no iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nalefa ny faraon'ny olona jereo tsara fa ny ampianaran'ny soratra masina eto inona moa zany mahatonga ny olona tsy manaiky hoe io Jesosy miteny hoe ity no atao tsy manaraka ny olona ny antony mety mahatonga ny olona tsy hanaraka dia zao maika loatra izy te hanao hitsin-dalana izy eto ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egypta misy lalana izay akaiky io lalana izay akaiky io manodidina ny 5 andro eo raha ela miala avy any Egypta dia tokony efa ho tonga any amin'ny tany Kanana. Ny eritreritry ny zanak'Israely zany dia hoe miala avy any Egypta dia afaka herinandro na tapabolana dia tonga any Kanana fa ahoana ho Jehova tsy manao hitsin-dalana mazava tsara mihitsy ny Jehova Andriamanitra hoe io misy lalana mahitsy fa tsy makany fa aiza ny lalana mihodina aloha Jesosy no mandamina ny fiainana ary eo zany tokony eritreretantsika hoe antony mahatonga ny olona tsy miaino ny feon'i Jesosy Kristy mahatonga ny olona tsy hiaino ny feon'Andriamanitra maika loatra izy te hiazakazaka na dia tsy araka ilay lamina napetrak'Andriamanitra aza maika andeha amin'izay lalana izy hoe iry ny tanjona tiako hatongavana tsy maintsy tongany afaka fotoana tahaka izao tsy ekeny soratra masina nefa zany ambaran'ny soratra masina eto hoe Jehova Andriamanitra moa miteny eto hoe andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Ny soratra masina milaza amintsika hoe raha ohatra ka io misy lalana mahitsy dia rehefa miteny Jehova Andriamanitra hoe tsy hany ny lalana dia hoy ianao hoe eo no akaiky fa tsy maintsy hany no alehako dia efa miomana zany
dia efa miomana zany ianao fa hita fa sahiranana sy olana amin'io lalana izay andehananao irery tsy arahanao amin'i Jesosy Kristy io. Dia efa miomana amin'izany tsika. Ary zany no ampianarany soratra masina antsika eto. Tandremo sao maika. Ka tsy haino ny feon'i Jesosy Kristy. Tsy haino ny baiko izay ataon'i Jesosy Kristy hoe ity no mampahomby ny lalanao sy izay ataonao. Jereo ary ny toyny eo amin'ny Exodosy ihany jerentsika. Exodosy 7:10, ny 7:20 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jereo tsara ny filazan'ny soratra masina azy a. Nitaritin'Andriamanitra amin'ny lalana mivily makany amin'ny ranomasina menan'ny olona. Rehefa nitaritina nanaraka n'ilay lalana dia voalaza ny soratra masina mazava fa voaomana hiady. Dikan'izany dia zao na iza mifanena amin'ny zanak'Israely eo dia resiny. Ary zany ry havana ampianaran'ny soratra masina antsika. Mila manaiky ny lalana izay tondran'Andriamanitra ny fiainantsika isika. Eny fa na dia amin'izay fantatritsika fa iry misy tsaratsara kokoa, ity misy metimety kokoa, ity misy moramora kokoa, dia izay tsara no arahana. Inona moa izay tsara? Dia izay hitaritan'i Jesosy Kristy ny fiainantsika. Iverina any amin'ny filazantsaritsika. Any amin'ny filazantsaritsika dia nahita. Rehefa nalatsaka tany ankavanana, amin'ny sisiny ankavanana ny harato, dia nahazo hazandrano. Firy moa nisan'ny hazandrano? Firy nisan'ny hazandrano? 350. Fa maninona no voaisa izy io? Fa naninona no voaisa ny hazandrano eo? Ny antony dia zao. Mahititsika eto hoe eto amin'ny 7, amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:20. Rehefa nahazo hazandrano betsaka ny mpianatra, dia hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera eo amin'ny 7. Ahoana ozy? Ny Tompo iry ozy. I Jaona moa io ambary io. I Jaona zany tonga dia niteny hoe iry ny Tompo. Dia inona no nataon'ny Petera? Nesoriny ny akanjony, nakariny ny sous-vêtement, dia niskinana, dia nitsambikina anaty rano izy, nanatina ny Tompo, satria tokony eo amin'ny 100 metatra miala amin'ny tanetiny nisy ny Tompo. Fa inona no nataon'ilay ambiny? Nataon'ilay ambiny dia inona no nataon'ny ambiny? Eo amin'ny 9:9 andao iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely ihany nisarika ny harato feno hazandrano. Inona zany namaky andreto mpianatra sasany? Le hazandrano namaky azy. I Jaona ilay nafantatra hoe ny Tompo iry, tsy taitra izy anatina ny Tompo. Fa i Petera vao naheno ny tenin'ny Jaona hoe iny Tompony iry e. Dia inona no nataon'ny Petera? Niazakazaky Petera nanatona ny Tompo. Ny mpianatra sasany kosa variana tamin'ilay fanomezana azo avy tamin'ny Tompo. Inona no nataony? Nanisa tsirairay hoe firy ary ty trondro azontsika betsaka be ty. Eo zany misy lesona omeny soratra masina atsika. Indraindray tokoa tsika rehefa manatsika atsika ny Tompo, mahombytsika amin'ny asa zay ataotsika, hadinontsika ny Tompo, hadinontsika manatona ny Tompo, fa inona no ataotsika? Variana mitanisa an'ilay fanomezana izay nomeny Tompo.
ampahatsiivy ny soratra masina antsika eto zany. Ay misy toetra ny mpianatra tahaka zany a, mieritreritra izy inavy reto nomeny tompo atsika reto, variana mijery hoe firy tokoa ny isany eto, inavy ny karazana trondro azo ato, ity ve matsiro ahoana, zany no mahavariana azy fa tsy lay anatona ny tompo. Mampianatra atsika ny soratra masina ry havana, tandremo sao dia nahomby ianao tamin'ny asa izay nataonao, nomen'Andriamanitra izay nirinao ianao, ny sasatra ianao nambin'Andriamanitra, ary rehefa azonao izay azonao izay nomeny tompo anao, adinonao ny tompo, ary na dia ny anatona an' Jesosy Kristy aza tsy ataonao intsony. Ampiatsivy ny soratra masina antsika zany amin'ity herinandro aorian'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty izay notsarovantsika tamin'ny heriny teo. Mampianatra antsika ny soratra masina, ny antony fisehoan'i Jesosy Kristy hampahomby ny asantsika, hampahomby ny asa izay nikelezantsika aina, ary misy fotoana ary tsy mety io, fa rehefa mety io tandremo so manadino manatona an' Jesosy Kristy. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto, rehefa manatrika atsika ny tompo, rehefa manatrika atsika Jesosy Kristy, miseho amintsika Jesosy Kristy, miseho amin'ny mpianatra zany Jesosy Kristy, inona koa ny antony? Ny antony faharoa dia zao hoe manamafy ny fiombonana amin'ny mpianatra Jesosy, te hanamafy ny fiombonana amin'ny mpianatra. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny andininy fahasivy. Ny andininy fahasivy iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Raha vao niakatra teo an-tanety izy, raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny andininy 7:12 ndray ho toy nio. Ny andininy 7:12 amin'ny anaran'ny tompo. I Petera ozytsika rehefa nahita ny tompo dia nidina tany anaty ranomasina izy. Fa inona tokoa moa ny antony faharoa na maika ny Petera anatona ny tompo? Na maika ny Petera dia zao, mahitatsika eto an'ilay hoe afinarina. Na maika ny Petera rehefa nahita ny tompo dia hoe ino ny tompo izy? Ny tsaron'ny Petera zany dia zao hoe ilay izy nanda an' Jesosy farany. Rehefa mamaky ny toko 7:12 andininy 7:12 tsika dia nahita ny Petera teo nisy nampirehatra afinarina, dia teo izy ary teo no nitenenan'ny Petera hoe tsy fantatro izy. Ka ny tao an-tsain'ny Petera zany dia hoe zara ary ny tompo no hita eto, aleo anatona ny tompo hiteny aminy hoe tompo ambarao amin'ny vavanao fa mamela ny heloko ianao, mamela ny heloko ianao. Ary zay mahatonga ny tompo rehefa niteny hoe ndanary makazan-drano tahaky ninona ny hamehan'ny Petera naka n'lay hazan-drano, miazakazaka nanatanteraka ny baiko ny tompo. Satria amin'ny Petera zany dia zao hoe ny fotoana izay ionana amin'ny tompo, fotoana fanararotra andraisana famelan-keloka tamin'ny fahotana rehetra izay vita. Te hiainy Petera hoe Jesosy teneno amiko fa tapitratreo ny fandavako anao, ambarao amiko fa tena ty ahy ianao, tsy nanary ahy ianao na dia nandahanao azaho tamin'ny fotoana sasany. Amin'ny Petera zany dia zao ny fanafahana azy amin'izay zavatra manavesatra ny sainy sy ny fony tamin'ny fiarahana amin'ny tompo no nahamaiky azy, satria izany no heveriny fahandraisana famonjena. Jesosy Kristy koa eto dia nametraka n'ilay fanontaniana hoe manan-kaniny aty va ianareo? Dikany hoe manan-kaniny aty, ny mpianatra rehefa mandeha manjono dia asiana
sakafo kely asiana mofo any anatin'ny sambokely any. De eo a de hoanina miaraka amin'ny trondro izy reny a rehefa tonga ety an-tanety. Ary eto rehefa nanatrika Jesosy de nataony Jesosy zay fomba zay. De io le afinarina. De eo i Jesosy mihitsy no manolotra le mofo hoe ity ny mofo, ity ny trondro. De mihinana ny mpianatra. Io fihetsika ataony Jesosy io dia namerina indray ny fihavanana teo amin'ny Jesosy Kristy sy Petera. Ho fampiononana sy fampaherezana amin'ny Petera. Anehoana indray fa efa voavela heloka izy dia niombona sakafo tamin'ny Tompo. Ry havana, manafaka olana izay manavesatra atsika ny fanatrehan'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa manatrika atsika Jesosy Kristy Tompo, miombona fiainana amintsika, miara-mihinana amintsika, dikan'izay dia zao, manamaivana ny adin-tsaina, ny tebiteby izay mahazo atsika izany. Ary eto no ampahatsivana atsika indray, indrindra ho anao izay mpandray fanasan'ny Tompo. Tsarovy mandrakariva fa ny fanasan'ny Tompo dia Jesosy Kristy maneho amintsika fa isika dia tena olombelona mpanota. Fa na dia mpanota aza isika, Jesosy Kristy kosa tsy manary atsika fa mbola miantso atsika ihany hiara-iombona latabatra aminy, hamitra mpihavanana amintsika indray Jesosy Kristy. Ary zany no antony anatona atsika any Jesosy Kristy. Manahirana ihany moa ny mieritreritra hoe misy olona sasany rehefa eny tsy fantatra zay maika azy any, na dia tenenina ary zao hoe tongavany ray fanasan'ny Tompo, za maika ozy tsy mihinana izy, tsy fantatra na miavona-kanina na maninona. Fa ampahatsihivy ny soratra masina reto fa ny fiombonana latabatra amin'ny Jesosy Kristy fandraisantsika famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy. Ny fiombonana latabatra amin'ny Jesosy Kristy ampahatsihivany Jesosy Kristy atsika indray fa tena tia atsika izy, amerina atsika ho ao aminy indray. Ary na dia ao anatin'ny olana sy zava-manahirana, zavatra sarotra izay mety manavesatra anao azy, no ampahatsihivany Jesosy Kristy fa rehefa niseho Jesosy Kristy amintsika, izao fisehoan'i Jesosy Kristy amintsika izao, hanamaivana izany olana izay mitambesatra eo amin'ny fiainanao zany. Ary zany ry havana no ampahatsihivany soratra masina atsika. Jereo tsara fa rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly tsika dia mahita any i Paoly eo anoloan'ny fitsaran'ny mpanjaka i Agripa izy, rehefa noendrikendrehana i Paoly hoe ianao a ratsy fanahy, ianao dia mitarika ny olona ikomy, ianao dia mpanaraka an'izany lehilahy nazarianina zany. Dia nanazava i Paoly, inona ny fanazavana nataony? Nahita mazava lehibe izy, niona tamin'ny Tompo izy, nanatrika azy Jesosy Kristy. Ary rehefa nanatrika azy Jesosy Kristy dia nanaiky an'izay tenin'i Jesosy Kristy zay izy, ary afaka amin'izay manavesatra azy. Eny fa na dia miatrika raha-pitsarana azy i Paoly eto, dia hoy izy hoe tsy maninona, ary mandahatra fandaharan-teny lavabe io nataon'io nanomboka any amin'ny 420 io fitantarana io, ilazana amintsika hoe na dia ao anatin'ny olana sy zava-manahirana azy, ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompo dia hanafaka atsika ao anatin'izany, ary tsy sakana afahantsika mandroso hatrany eo amin'ny fiainan'izany, satria Jesosy Kristy no miara-dalana amintsika. Eto ampamaranana azy, ampahatsihivana atsika indray, Jesosy Kristy manatrika atsika, Jesosy Kristy miseho amintsika, Jesosy Kristy miseho amin'ny mpianatra. Voalohany, mampahomby ny asan'ny tsirairay, mampahomby ny asan'ny mpianatra Jesosy Kristy isika amin'ny asa rehetra izay ataonao, na inona karazana asa
ataonao tsarovy fa rehefa tsy manatrika eo Jesosy Kristy tsy mahomby io mahita olana amin'io asa io isika rehefa tsy atrehan'i Jesosy Kristy io fa rehefa velantsika anatrika Jesosy Kristy miaino ny feon'i Jesosy Kristy isika dia mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika aza ny fahombiazana tsarovy anefa rehefa nahomby ianao aza manadino manatona an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy manatrika Jesosy Kristy miseho amin'ny mpianatra faharoa manamafy ny fiombonana amin'ny mpianatra tsy tiany Jesosy Kristy iainao anatin'ny alahelo tebiteby adi-tsaina isika fa tiany Jesosy Kristy iaina amin'ny fiadana amin'ny filamina amin'ny fitoniana ary zany mahatonga an Jesosy Kristy mampivitrana ny fihavanana amintsika mampiavana atsika amin'ndray isika mba hahatonga atsika atsiaro mandrakariva ny fanatrehan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika satria rehefa manatrika atsika Jesosy Kristy na inona zavatsarotra na inona olana izay sedraitsika Jesosy Kristy mampahery atsika ary manafaka atsika ho amin'izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. An'izany afatra zay nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompo izany dia ndeha nomboka alohantsika isika hivavaka. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao izay manambara afatra tsara entinay mamakivaky indray ny fiainanay manomboka amin'ity andro anio ity manambara ianao anatin'izany fa ny fanatehan'i Jesosy Kristy ny fisehoana a Jesosy Kristy dia mampahomby ny asan'ny mpianatra ary tsy ny mpianatra ihany fa mampahomby ny asan'ny tsirairay amin'ny kristianina tsirairay mamindra fo aminay satria indraindray izahay lasa misaraka aminao kanefa ny teninao dia manambara fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona ka mamindra fo aminay rehefa tsy eo ianao Jesosy Kristy dia miteraka olana ny eo amin'ny fiainanay ny amin'ny asa sy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay tsy mieritreritra izahay fa ny fahaizanay sy ny sisa ny maro samihafa no entinay ampahomby anay amin'ny fiainanay kanefa raha tsy eo ianao Jesosy Kristy dia zava-pony izany indraindray dia izay tianay atao ihany no tanterahanay fa tsy ny teninao kanefa izahay dia nirahanao ary ampatsahivinao ny amin'ity anio ity fa mila manaraka sy miaino ny teninao mamindra fo aminay mamelany elokay indraindray kosa izahay maika teo tafita amin'ny tanjona amin'ny fiainana amin'ny vina nefa ny fitondranao Andriamanitra tsy fieritreritray ka mila miaino ny feonao Andriamanitra izahay mila manaiky izay hitondranao Andriamanitra ny fiainanay izahay ka mamindra fo aminay mamelany elokay mampianatra anay ianao mba tsy ho variana koa amin'ny fahombiazana izay azonay avy aminao mahatonga anay lasa manadino anao indraindray fa mampianatra anay ianao na dia eo aza ny fahombiazana ka tsy hanadinonao Andriamanitra ny amin'izay atao rehetra ny fisehoana Jesosy Kristy dia manamafy ny fiombonana amin'ny mpianatra izany dia
ianao Jesosy Kristy rehefa miaraka aminay, miseho miaraka aminay, mitoetra miaraka aminay, dia manala ny olana, ny mavesatra ny fanatrehanao Jesosy Kristy eo aminay. Manamaivana ny tebiteby, ny adiny tsaina, ary mampiavana anay. Mamindrafo aminay mamelany elokay satria tsy nahatanteraka an'izany izahay. Ny fiambonana latabatra aminao Jesosy Kristy dia andraisana famelan-keloka, mamerina anay eo aminao. Indraindray izahay mety ho fahazarana no anaovanay an'izany, fa adinonay, fa zava-dehibe amin'ny fiainanay izany famelan-keloka. Fa raha tsy afaka ny elokay, ataonay hoana ny fandray aminao Andriamanitra, mamindafo aminay. Ny fisehoanao Jesosy Kristy dia anafaka anay eo anatin'ny olana ary mampiavana anay aminao Andriamanitra, ka mamindrafo aminay mamelany elokay. Misy ireo izay nanehoana amin'ny voninahitra ao ka misaotra anao izy ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny fiainana izay nataonao Andriamanitra teo amin'ny ankonany, fianakaviana. Misy koa nefa ny mangatabavaka ny amin'ny mbola tsy fahasalamana, ao anatin'izany ny bebe razafy, ao anatin'izany koa ireo olona maro izay tsy tonga ety, tsy salama no ny antony maro samihafa, tsy afaka makaty am-piangonana. Betsaka koa ny tsy salama, tsy manana vola hitahana, na ny manana azy kanefa tsy mety sitra. Ianao Jesosy Kristy ilay dokotera ambony dokotera rehetra nangatanay toetra ary anafaka ary seho amin'izany mpanomponao rehetra zany, anafaka ao anatin'ny tsy fahasalamana. Maro ireo izay tianay angatana, fa ianao mafantatra izay rehetra ilainay sy mahasoanay, satria ianao Andriamanitra no mitondra anay, fa tsy izay tianay no ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Malala aoka sika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao
dia ny fanekempinoana apôstôlika eo am-pitsanganana anaovantsika azy. Tsika rehetra miara-manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly ranonapaka amin'ny Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nindrina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any miaviany tsara mivela sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika, ka mangataka ny mpitady soratra laza izany. Ny Tompo loharam-piadanana ny anome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Jehova no fahazavako sy famonjena, iza no angovitako, koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ny lohako, ka anatitra fanatitra hiobina ao andainy aho, hira sy ankalazan'i Jehova aho. Salamo 7:20, andininy voalohany sy ny fahaeniny. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'ny izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodaparitany arivo avaradrano, sampanasa fitoriana filazantsara, miorena tsara asa miova. Antony fanompompivavahana fitsofan-drano mpiantafika. Ny fiadanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ho aminareo, ry havana, araka ny tety andro synodaparitany arivo avaradrano, taona 420 dia ho tanterahana ny sabotsy 17 ny volana Aprily ho avy izao ny fitsofan-drano ireo mpiantafika vita fiofanana farany teo. Ny toerana dia niova ao amin'ny FJKM Analamahitsy noho ny lafiny ara-teknika, ary ny fanompom-pivavahana dia nomboka amin'ny 7 ora maraina. Isy ny antoko-pihira sy gropy artistika AFF avy amin'ny fitandremana na mpandraisina anjara ho amin'izany. Entanina mpiatafika tranainy mba samy ho tonga andray ny dindinika momba ny fiainan'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara. Ny président synodaly, ny mpitandrina Rabetokotany Miarolaza Andriamialy, ny filohan'ny AFF synodaparitany, ny mpitandrina Randrenasolo Ertina. Ny fivoriana izay iarahana amin'ny sampana katolika dia atao ny talata 7 ny volana Aprily manomboka amin'ny 5 ora sasany eto am-piangonana, anasana ny birao fiangonana sy ny mpihevitra rà tongava maro. Andray fitenenana ny Christian Community Service, ny sampana Dorcasy ary ny sampana Sekolelahady. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana Safifa, fiadanana ho antsika rehetra. Isy ny fifadikanana sy fanasa-tongotra ny sabotsy 17 ny volana Aprily izao. Misy mpampiofana ihany koa amin'ny fotoana io. Ny fidirana dia amin'ny 7 ora sasany ka mifarana amin'ny 3 ora hariva, samy ho tahian'Andriamanitra. Komitiny liturjia, fiadanana. Ampatsiahivina isika komitiny liturjia ny amin'ny fivoriana aorian'ny fanompom-pivavahana, ko manantena ny fahatongavan'ny tsirairay ny amin'izany, tahian'ny Tompo. Sampatia, finaritra. Ny vondrona mpanazava dia manomana mofomamy sy masira izay homaniny ho antsika rehefa mirava ny fiangonana. Manasa antsika rehetra handray anjara amin'izany, mankasitraka. Sampana Sekolelahady, tsy miverina ny rantsana tany ketsa anio ariva. Sampanasa AFF,
ry havana ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny alarobia izao isika mpikambana no manatanteraka agape eny amin'ny boba sport anosy avaratra sabotsy namehana. Koa entana isika rehetra mpikambana isoratra anarana amin'ny valora ny fiaingana eto am-piangonana 12,000 ariary ny fandraisana anjara isan'olona. Ny alahady faraika amby 20 ny volana aprily kosa no fanolorana sy fitondrana am-bavaka ireo birao vaovao voafidy amin'ny taom-piasana 420 ka hatramin'ny 720. Koa iangaviana isika mpikambana rehetra ao amin'ny sampanasa AFF anao fanamiana fotsy ambony sy écusson ary ambany matroka. Iara ipetraka eo amin'ny toerana mahazatra isika rehetra. Ny hariva kosa no fampianarana miaraka ampitandrina razakarovony Charlot kotongava daholo ary mifampilaza. Anasana antsika fiangonana manontolo izany fotoana izany. Fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Rakim-pisaorana. Jehovah mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho. Misaotra ny Trinité masina tamin'ny fitantanan'ny fiainana efa mianaka ary mangataka fahasalamana ho an'ny bebe razafy. Rakim-pisaorana ho atolotra amin'ny fikambanana katekômena. Rakim-pisaorana noho ny fahavitan'ny mariazinay atolotra ho an'ny fiangonana. Izay indray ry havana vaovao voaray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Fafantatra izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Rota toko fahatelo ny andininy faha 12 tapany faharoa. Izany tenin'ny soratra masina izany no entinay sampana dorikasy ara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina vaovao izao. Araka ny fantatritsika dia amin'ny alahady amin'ny herin'ny anio fa 14 ny volana avril dia alahady natokana ho an'ny sampana dorikasy. Dia mijoro eto ny tenako anao fanaitanana antsika mpianakavy finoana fa amin'ny herin'ny anio dia misy ny varotra fampiratiana izay ho antaonay. Ao anatin'izany misy ny confiture araka ny efa tonga ny ampelantanantsika rehetra eny ohatr'izao le billet ho an'izay mbola tsy nahazo dia afaka manantona ny sampana dorikasy izy. Dia misy ihany koa ny varotra voninkazo, ny asan-tanana, ny sakafo isan-karazany ao aoriana ny fanimpom-pivavahana. Dia amin'ny alahady ny efime ihany koa dia anatanteraka ny batisa fahobe izahay. Ka ho an'izay liana amin'izany dia afaka manantona ny birao mpitandrina na manantona ny sampana dorikasy izay hitanareo eny amin'ny toerana tsirairay avy eny. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. In him was life, and that life was the light of man. John chapter 1 verse 4. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no iarabanay avy ao amin'ny Christian Community Service antsika rehetra eto amin'ny fiangonana. Elaela tsy enoeno izay no ny lamina sy ny fandaminana teto amin'ny fiangonana fa tonga indray izay izao miaraka amin'ny hetsika anankiray izay karakarainay amin'ity volana aprily ity. Amin'ny alahady ho avy izao izy io no atao amin'ny 14 ny volana aprily zany amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 izay ho atao ao amin'ny akany soa miampita. Inona no zavatra atao amin'izany? Tsotra be ny zavatra ho atao: fifampizarana, fifanakalozana, fifampahirezana ary mety koa hoe fijoroana vavolombelona ho an'izay voantsony amin'izany. Mahakasika ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity volana ity. Inona moa ilay lohahevitra amin'ity volana ity? Manazava ny mpino ny Tompo. Manodidina an'izay lohahevitra izay zany ny ifampizarantsika, ifampahirezantsika, ifanakalozantsika hevitra ary mety hijoroantsika vavolombelona ihany koa. Ka afaka mampiasa baiboly ho an'izay te hampiasa baiboly, afaka tsy mampiasa koa tsy misy olana mihitsy. Ny zava-dehibe dia amin'ny teny anglisy no anehoantsika hevitra mandritra n'io fotoana io.
tena tsy olana raha ohatra tsy voafehantsika ny teny anglisy, tena tsy misy olana mihitsy ny zava-dehibe dia maneho hevitra amin'ny teny anglisy ianao. Efa misy raha teo ny tompon'andraikitra ao amin'ny Christian Community Service manampy atsika ny amin'ny mety ho fanitsiana mandritra n'izany fotoana izany izay mety ilayntsika amin'ny andavanandro ihany koa an'izay mampiasa teny anglisy amin'ny andavanandro ka manentana antsika rehetra ny amin'izany fotoana izany. Ho an'ireo izay ho avy ihany koa dia afaka mitondra goûter kely isika tsirairay avy fa ifampizarantsika izany ao aorianan'ny fotoana rehefa miala ao amin'ny akany 𝗠𝗔𝗡𝗞𝗔 isika ato amin'ny faritry ny fiangonana ihany no anaovana an'izany. Manana herinandro tsika io manana amin'ilay fotoana io dia afaka manomana tsara ny an-trano dia manentana antsika ho avy amin'izany fotoana izany fa sady fianarana ilay izy no fitomboana ihany koa ara-panahy ho antsika rehetra. Koa manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio izao lahady 12 Aprily amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ao amin'ny akany 𝗠𝗔𝗡𝗔. Misaotra indrindra dia voninahitra ho an'Andriamanitra reriana. Ny sampana sekoly lahady dia miarahaba antsika fiangonana amin'ity andro androany ity ary manao tatitra fohifohy ny amin'ny hetsika sosisy izay natao tapabolana lasa izay. Nanao tamin'ity taona ity dia nanota billet 500 izahay. Rehefa natao ny fandaniana rehetra izay nahatratra 275 tapitrisa dia afaka manao kajikajy tsika hoe ohatrinona ny tombony. Vonjy maika ihany izy ity tatitra ity satria mbola misy billet vitsivitsy any amin'ny namantsika any izay inona fa hiverina tsy ho ela aty amin'ny kitapom-bolana sekoly lahady. Ho an'ny androany ary aloha dia tianay ny mampafantatra mba hisian'ny fangaraharaana fa ny vola antanana amin'izao ora sy fotoana izao dia 4 sy 5 hetsy sy 2 tapitrisa. 4 sy 5 hetsy sy 2 tapitrisa. Ao ambadik'izay taremarika rehetra izay dia nisy nandray anjara tao. Izany ijoroanay androany hisaotra anareo fiangonana iray manontolo tamin'ny fandraisana anjara fa na nivarotra azy izay ka tsy nandray anareo dia nisahirana foana izay. Toraka izany ihany koa misaotra be dia be ny fiangonana iray manontolo, ny birao-piangonana sy ny komity rehetra izay nanohana anay hatrany amin'ny voalohany ka mandra-pahatapitra ny hetsika ary isaoranay manokana eto ihany koa ny ray aman-dreny mpianatra sekoly lahady sy ny mpianatra izay nandray anjara be dia be. Dia tsy adino ihany koa ireo mpampianatra izay nitotona fotsiny andro namasaka ny hetsika. Dia ny tenay tompoko raha mihoatra tamin'ny herintaona dia azo lazaina hoe tsara ny vokatra, mbola ho tsara amin'ny herintaona. Reny rehetrarehetra reny dia anatsarantsika ihany koa ny fampianarana sekoly lahady. Ka dia hoy izay hoe amin'ny herintaona indray. Misaotra tompoko. Ireto namantsika ireto dia tanteraka ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo Andrianjakatsoarana Erisoanjatovo Rakotondrazaka sy Andrianjafy Voahirana Hantriniony mangataka azy ireo hitsangana. Miarabanareo ny fiangonana noho ny fahatanterahan'ny fanamasinana ny fanambadiana nareo. Azo mipetraka tompoko. Ireto ray aman-dreny reto dia hitondra ny zanany handray ny sakramentany batisa amin'ny alahady ho avy izao dia ny zaza Andriamamonjy Arena Oseanina Tsialonina sy ny zaza Andriamamonjy Antsa Ofely Tsialonina. Ny ray aman-dreny dia Andriamamonjy Finoana Antsaniaina sy Rakotoarsoa Herilalaina Juliana. Mangataka anareo hitsangana. Iry zareo. Misaotra tompoko. Araka ny fanaon'ny fiangonana riavana dia tonga amin'ny fotoana izay hitondranam-bavaka ireto namantsika ireto sika izay manana tsingeritaona nahaterahana amin'ity volana ity
ireo zay nandray fahasoavana manokana, ireo zay marary na manana fianakaviana marary, toy izany ihany koa izay andalo fahoriana. Mangataka azy ireo hitsangana. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mideranao zay mankalazanao, misaotranao nohony amin'ity ora sy fotoana ity, ahafahanay mijoro eto anatrehanao nohony amin'ny fahasoavana izay nomenao anay. Ao re nomenao tombonandro ka afaka manitsaka indray ny andro sy ny fitsingerenan'andro zay nahaterahana. Fahasoavana avy aminao izany. Misaotranao ihany koa izay nohony amin'ny fahasoavana izay omenao ny mpanomponao, tsy ho voatanisanay izany, fa ny fantatray aminay reto dia nandray fahasoavana avy aminao. Petraka eo am-pelantananao ny fiainany tsirairay. Ianao no omba, ianao no hitantana, ianao no hampitombo hatrany fifaliana eo amin'ny fiainanay. Ary hotsaronay mandrakariva fa manatrika anay ianao, ary rehefa miaramonina aminay ianao, dia mahita fahombiazana hatrany amin'ny ezaka sy miasa izay tanterahanay. Ho ambininao any ny asanay tsirairay. Mivavaka izahay ho andreo namanay izay ao anatin'ny aretina. Tompo, fantatray fa noho ny fahalemenay olombelona, noho ny ota izay mangeja anay, no miteraka aretina ao anatinay. Amin'ireny rehetrareny, mamindrafo, mamila heloka. Ianao no angatahanay hanendry ny loharanon'aretina ka hitondra fanasitranana ho an'izay marary ary ho an'izay mikarakara. Tompo, enoho ny vavaka izay asandratra eo am-pelantananao, ho enonao aneny vavaka izay ataonay ho an'ireo namanay, ho an'ireo havanay, ary indrindra amin'ity ora sy fotoana ity. Ny fiangonana manontolo no miray fo miray fanahy, miombona mametraka ny havanay izay ao anatiny tsy fahasalamana, mba hangatahanay fanasitranana avy aminao Jesosy Kristy. Ny herin'ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty no hanasitrana ny mpanomponao. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay ao anatin'ny fahoriana na nandalo fahoriana teo amin'ny fianakaviana. Tompo, mampahireza amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ilay fanahinao masina mpampionina, mpampahery, izy ane hitoetra ao amin'ny fianakaviana, mba ahafahana indray mitraka mibanjana anao Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny herin'ny fahafatesana ho santatra izay efa nodimandry, ary horenan'ny finoanay sy ny fanantenanay. Velombelome ao anatinay mandrakariva ny fanantenana, ny famonjena avy aminao, ary ataovy ao anatinay ny ibanjana anao Jesosy Kristy mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Izany ny vavakay ka tonononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ianareo. Anatanteraka ny rakitra isika dia hanao hira ny koraly.
Izai
aorian'ny fanompopovavahana dia mijanona ny mpandray fanasan'ny tompo hiatrika ny fanasana masina asaina isika vahiny izay mandalo hiara-iombona latabatra amin'ny tompo. Ny hira fa 7:20 amin'ny firana fanampiny, ny 1 sy ny 2 mialohan'ny tsodrano, ny 1 sy ny 1 aorian'ny tsodrano no ataontsika. raiso ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Oh
mipetraka ny fiangonana. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
mivelatra manoloanatsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain'ny tanana. Asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Hoy Jesosy taminy, avia hisakafo, fa tsy nisy mpianatra sahana ny tany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray mofo ka natolony azy dia vao ny hazan-drano indray. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa, ray masina sy mandrakizay eo. Mety dia mety sady marina ny tokony ataonay indrindra, na oviana ary na aiza ny misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa tamin'ny voalohany dia nomenao fiainana izahay, no arianao tahaka ny endrikao araka ny tarehinao. Rehefa niala taminao izahay kalavo dia tsy narianao nanafoinao, nomenao anay ny lalanao, no tarianao tamin'ny alalan'ny mpaminaninao izahay. Ary tamin'ny farany dia nasehonao ny fahafenon'ny fitiavanao tamina nirahanao zanako malalanao ety amin'izao tontolo izao. Nihetratra ety aminay izy mba hanandratany anay hatrany aminao. Ry Tompo Andriamanitro, midera sy misaotra anao izahay noho ny fanomezana sarobidy tsy azo tonoana, koa miaraka amin'ireo anjely mankalazanao, miaraka amin'ireo fanapahana miankoka eo anatrehanao, miaraka amin'ireo any an-danitra sy ireo hery eo amin'ny lanitry ny lanitra, ary ireo voavitra marobe no ankalazanay sy anandratanay ny anaranao be voninahitra manao hoe. Aokary hoenontsika ny tenin'ny soratra masina izay anorenana izao sakramenta ny fanasan'ny tompo izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso antiny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsarovana. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy, misy amin'ity ianareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piafy. Ivavaka isika. Noho izany ry tompo ray ny an-danitro dia manao ny fahatsiarovana nandidiny zanakao ataonay ito anatrehanao izahay mpanomponao, ka mahatsiaro ny nahatongavany olona, ny aretany masina, na fatesany soa, ny tsanganany mahery ary ny akarany malaza, ka ifona ny isan'andro ho anay. Ary misaotranao tokoa izahay noho ny fanomezana tsy hita isa izay azo ny ho anay noho izahay. Ry tompony voninahitro, indreto izahay mpanomponao, olona nofidinao olovanao, misaotranao noho ireto famantarana ireto izay nomeny Jesosy Kristy zanakao anay ho fanambarana ilay fanatitra velona, masina sy tanteraka, ary naterina indray mandeha monja ho famonjena mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Dia ny mofonaina avy tany an-danitra
sy ny kapoky ny sakafo amin'ny fanjakanao. Ry tompo ray ny an-danitro, mba latsaho aminay ny fanahinao masina, ampombay an'ireto famantarana ireto, mba hanambarany tena sy ny rano Jesosy Kristy zanakao. Ilay fanahinao masina, efa niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, ilay efa nidina tahaka ny voromailala ka nakeo ambonin'i Jesosy Kristy tao amin'ny 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗛𝗛, ilay efa nidina tahaka ny lela maro nitarenafo tamin'ireo apôstôly masina tany Jerosalema ny andro ny Pentekosta. Amoro ny fo madio zay Andriamanitro, ary avozy ny fanahinay itoerany fanahy ny fahamarinana. Aza manary anay hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina aminay. Aoka izay rehetra samy iombona ao amin'ny firaisan'ny fanahy masina, ka tsisy azo fitsarana sy fanamelohana eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoka, fa samy ahita famindra-po sy fahasoavana avokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay omemboninahitra sy laza amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, miaraka aminao ray any an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, dia rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Petraka ny feo.
okary tsangana ny fiangonana. Okary isika hiara-iombona amin'ilay vavaka fanetrentena manao hoe Tompo tsy metrika ny atao hoe zanakao. Tompo tsy metrika ny idirana mampanatafitra. Tompo tsy metrika ny kanefa hoe raika ambinipolo sy roanjato ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy ilay miseho amintsika mba hampahomby ny asantsika hoe raiso antiny tenako zao no atao fahatsarovana. Raika ambinipolo sy roanjato ny andininy fahadimy. Miseho amintsika ka manamafy ny fiombonantsika hoe sotronareo rehetra ity fahitindrako dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Andriamanitra raitsotoa sy Jesosy Kristy zanakao lahatokana, zanak'ondrin'Andriamanitra, zanaky ny ray izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, mamindra fo aminay. Ianao izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray, mamindra fo aminay. Fa ianao irery ihany no masina, ianao irery ihany ny Tompo, ianao irery ihany ny Kristy, mba amin'ny fanahy masina no avo indrindra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Izao no afatra ho antsika izay voavinandray ny tena sy ny rano Jesosy Kristy. Hoy soratra masina, ary ianareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena nofo tamin'ny fahafatesana mba hatolona ho masina sady tsy manantsiny mampondreo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny. Amen.
petraka ny fiangonana. Hira 770 no ataontsika tatazana ny rakitra. ianareo aneny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo
ka hiatranareo hanandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.